eto amin'ny tanàna ny tanàna ny Antananarivo renivohitra voatendry ho PDS Iralambo manana feno. Fokonan-doham-pirenena tsy tokony ho vita ao anatina 3 andro raha tena hifantoka amina fahamanany olana hoy Danira Boutisson. Fanakorontanana firenena drone pitsikilo misy tadimy sarina teny Ivandry ka saina hodorana ny lapany Tsimbazaza hoy Ari Lorena. Manatra ny fiarabana tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny fikonan-doam-pirenena avy hatrany sy no isan-tarantsika ny fampahalalam-baovao. Manjavozavo tanteraka amin'ny rehetra ankehitriny sy ny fomba fikarakarana ny fikonan-doam-pirenena izay tsy vita nefa tara fa tsy voahaja ihany koa raha ny kisary misy. Hita ary manginina ny FFKM manoloana ireo fikonan-doha isaky ny sehatra samihafa kanefa efa nomena hitarika fahefana hitarika izany. Mampametram-panontaniana arak'izany ny hoe ny FFKM ve no tsy vonona sa ny fanjakana no tsy manome sehatra azy ireo. Ny antsipriana izay tateriny Andry Miaratina eo amin'ny sarin-datsariny Mathieu Prince. Efa nahazo mandat na ny fanomezam-pahefana feno hikarakara sy hitarika ireo idinika isam-baritra sy ny fikonan-doham-pirenena ny FFKM ny 7 Novambra 2022 lasa teo. Nilaza mazava ihany koa ny filoham-panjakana ny aloha io fanomezam-pahefana io fa efa miasa ny FFKM ary izy ireo no hitarika sy hitondra ny dinika ka manaraka sy manampy fotsiny no anjara ny fitondram-panjakana. FFKM ary ny FFKM efa miasa izy fa vao mahazo an'ilay mandat izy dia miprésente aminay ilay drafitra tiany hitondrana n'ilay concertation. Averiko indray fa ny FFKM no mitondra an'io, fanjakana manaraka fotsiny manampy. Mampametra-panontaniana ny maro anefa ny kisary sy ny zava-misy ankehitriny tsy mifanaraka tamin'izay voalaza. Maro ireo fikonan-doha isaky ny sehatra maro lafy, anisan'izany ny fikonan-doham-pirenen'ny tanora kanefa tsy nomena sehatra ary tsy hita taratra tamin'izany FFKM. Mazava nefa ny voalaza ao anatin'ny kronograma fa ny FFKM no andrindra ny fikonan-doham-pirenena. Nanokatra ny fikonan-doham-pirenena fotsiny no nahitana sy nataony FFKM ny 10 Desambra lasa teo ary dia tsy hita intsony izy ireo ary nangina taorian'izay. Tsy fantatra mazava na avy amin'ny FFKM na avy amin'ny fanjakana. Nanamafy ny fahavonona nitarika izany ho manao tombotsoa am-pirenena nefa ny FFKM sy naneho ny fahavonona hiara-iasa amin'ny rehetra. Mitarika no iraka napetraka aminay ka anambarana etona fa tsy an'ny FFKM i Madagasikara fa amin'ny vahoaka malagasy. Zany indrindra no mampatsiahy etona ny teniny ombarabe maso hoe tsy adidiko izaho samrery fa adidiko izaho sy anao. Entina ilazany zany fa andrafitra lehibe ho amin'ny malagasy tsy hanavahana n'izaniza ity atrehana ity. Adidy arahamanana izy io ka tsy natao hifanoliana hifanavaka vana. Aokary isika iroso hifanampy mba ho fananganana sy fanavozana ny firenentsika. Ny fifampitokisana sy ny firaisankinatsika miaraka no iantoka ny fombiaza ny fanavozana ny firenena. Manana andraikitra lehibe amin'ny fikarakarana ny fikonan-doham-pirenena ny FFKM izay ray afitra afaka mampanakery eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fikonan-doham-pirenena izay atao ho ny filoha teo aloha Ravalomanana Marika. Mametra-panontaniana ihany koa ny tenany ny amin'ny antony ny liany ny FFKM. Adosonana ny kafana ny fikonan-doham-pirenena ho an'ny tanora nefa tsy nasaina ary tsy nampandraisana anjara mivantana ny FFKM ho ny fanamafisana. Osotra anatin'ilay chronogramme dia tokony mba hanatrika eo ny FFKM. Tsy mazava tsara ny teny voalaza eo hoe ny FFKM no nomena fahefana feno andrindra zay fikonan-doham-pirenena sy ny fikonan-doham-paritra. Tsy maintsy jerevantsika ny sin'ilay hoe FFKM ilana ny neutralité tsy momba anazy ny momba an'ity. Fity zao raha jerevantsika gouvernemanta nanao azy zay ny sasany tsy ao anatin'ny gouvernemanta. Dia ahoana ny neutralité n'izy io zany ary ahoana ny crédibilité ny zavatra atahorana indrindrany dia ny légitimité n'izy io. Zany hoe ny herin'ny légitimité rehefa tonga ny amin'ilay fotoana farantsika
dia ilazany ve dia tena legitima ve ty mety ve tena tsy mety zay zany tena mbola malaza foana fa hoe raha tsy hoe ny FFKM sy ireo le olona tokony hiasa hiaraka aminy na mandefa solotena fotsiny dia fa tompona andraikitra rafitra manana amin'ny lanjara moraly sy ara-politika afaka mampanakery fifampidiniana atao eto an-toerana ny FFKM ny fomba hitondrana ny fokonan-doham-pirenena mihitsy no manjavozavo ankehitriny na ny fandaharam-potoana navokany FFKM azavery anjavony tsy misy fanazavany mipetraka araka izany ny fanontaniana raha ny FFKM no ny hempotra tsy vonona sa ny fanjakana no nanilika ka tsy nanome sihatra azy ireo fa makasika izay indrindra dia sarotra ny heverana fa amany olana fotsiny firenena ny fizotry ny fitondrana ny amin'ny fikonan-doam-pirenena amin'izao fotoana izao takaitra amampolo taonany maro no mitaky fanitsina sy fanovana eto amin'ny firenena ka mitaky fotoana lavalava ny fampidiniany malagasy izany hoy ny mpandinika fiainam-pirenena Dany Rakotson mila asa sy drafitra mazava fa tsy fakankevitra fotsiny ihany ny famahana ireo olana ireo raha ny fanazavana eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny tsy ny fikonan-doham-pirenena momba ny politika ihany ny tokony olona ara-pahamehana eto amin'ny firenena fa maika sy tena goavana ny toe-karena sy ny sosialy hoy Dany Rakotson tsy vita ny fampiresahana telo na efatrandro izany fa mitaky fotoana sy drafitra azahoana mametraka politika maharitra ho an'ireo sehatra ireo zary fantanim-bola sy fisehoana ivelany fotsiny fa manao fikonan-doha araky ny takina ny fanjakana raha ny zava-misy ho hiatrany nefa neho-kevitra raha ny toe-karena manko dia mila mametraka tanjona mazava isika ary mametra-panontaniana ny antony tsy mahatafavoaka any Madagasikara manoloana ireo arena ananany ary na ireo mpampiasa vola aza malaina ny ho tonga eto Madagasikara hoy Dany Rakotson ary mipetraka va miainga avy amin'ny atao hoe concertation afana mametraka ny tena fitondrana mahefa satria ny akabetsahan'ny olona mampindram-bola amin'izao fotoana izao nefa dia efa teneniko foana hoe par hypocrisie diplomatique fotsiny hoe mba meny ianao dia mba meny ihany ianao fa rehefa mazava tsara ny tiatsika atongavana tonga ny tondrozotra misy ny fifidanana marina dia izay lany eo dia ny zavatra amin'izay fotoana izay na mpampindram-bola ho ivelany be dabenga ny vola azo ampiasaina ho ivelany eo be dabe ny vola azo ampiasaina ho ivelany eo fa tsy ampy mifahatokisany ireo mpampiasa vola ireo any Madagasikara hantsika ka na ny teknôlôjia zany na ny resaka financement tsy lany laniny ireo fa itsika mila mamaritra kosa hoe fivoarana ohatry ny ahoana ny ataontsika ho fivoarana tena tonga dia anao béton ve tsika sa tena hipetraka amin'izany atao hoe fivoarana maharitra zany développement durable dia inona ny tokony hatongavantsika inona ny politique économique atsika inona ny politique énergétique atsika inona ny politique sanitaire atsika inona ny politique d'éducation atsika tokony hapetraka daholo zany zavatra zany dia tsy maintsy dinihan zany ary zany zavatra zany tsy vita mety tsy vita ao anatin'ny ray andro telo andro ohatry ny fanaondrareo amin'izao fotoana izao reny atao gaspillage fotsiny fandanim-bola mpanjakana hoe mba misy etaketana hono dia ao ndroandro makary amin'ny centre de conférence tsy zany misy mahafana manova ny firenena zava-dehibe ny fametrahana paikady mazava mialohan'ny fandaniana mba azahoana antoka fa mitondra vokatra mivaingana ho an'ny fampandrosoana ny vola ampiasaina raha tsy izany dia mety ho fandanim-bola tsy ahitana vokany mazava sy tsy mahomby no hitranga efa nisy teto Madagasikara izany tranga izany nandritra ny fitondrana teo aloha izay nahitana fandaniana tsy voafehy sy tsy nisy drafitra mazava ianao ange ohatrany hoe raisitsika fotsiny hoe ao an-trano ianao manam-bola ohatra tsy voazana izy nazanao leo fa rehefa ifoanao tsy manana tanjona tiana tongavana dia lany fahatany fotsiny mandeha misakafo any ananany mananganangana trano fa tsy tafapetraka amin'le tena hoe mety hoe stabilité financière dia ohatran'izay koa ny firenena rehefa tsy mazava tsara ny lalaty ny idéologie hitondran'ny fitondram-panjakana anazy hoe tena miaro maha olona ohatra dia aza manantena mihitsy ianao fa tsy hivoatra le firenena satria tsy mazava na ianao mitondra raha tsy mahalala marina hoe ina marina moa zavatra dedavinao miainga amin'ny zavatra dedavin'le vahoaka tsy maintsy miala amin'ny fomba fanaony teo aloha ny fitondrana raha tia hita vokatra tena izy tsy misy fampandrosoana maharitra raha tsy misy drafitra mazava sy fahitantanana tompony andraikitra fotoana izao anaovana safidy entitra satria ny hoavin'ny firenena no hatrehiny ho hiatrany ity mpandinika fiainam-pirenena ity fa tsy misy akoatran'ny fifampiresahana ihany no ampiravina ny savorovoro manoloana ny tsy fitovian-kevitra eto amin'ny firenena hoy ny mpanaraka raharam-pirenena Zafimberson Mohamed ny fiverenana amin'ny soatoavina mampiavaka ny malagasy no vahaolana amerenana ny filaminana ho an'ny rehetra ho ihany ny faneho-kevitra
tsy tokony apetraka olana ny tsy fitovian-kevitra satria lalana iray irosona any amin'ny fampiresahana sy fampidiniana ikaroana vaolana iraisana itondrana ny firenena ho ihany ny fanazavana eo amin'ny rehetratsary ny tahiriny aina. Anisan'ny mampiavaka ny malagasy ny fananana ny soatoavina dia ny fihavanana. Teny iray sarotra dika amin'ny fiteny hafa maneran-tany, mampifamatotra ny olona amin'ny alalan'ny fifanajana, ny firaisan-kina ary ny fifampitsinjovana ka tokony apetraka ho lahara-pahamehana eo amin'ny fiainam-pirenena. Ao anatin'izao toe-drarano misafotofoto izao, zava-dehibe ny fahatakarana fa tsy tokony hiteraka fifandrafiana ny tsy fitovian-kevitra. Tokony heverina ho arena ny tsy fitovian-kevitra satria samy mikendry ny aso an'ny firenena avokoa ireo maneho hevitra, indrindra fa ireo izay efa nandray andraikitra sy ny tolona mazava ho an'ny fanavozana ny fitondrana hoy ny fanazavana. Izy ireny olo azo fampiresahana daholo. Za zao mahita anisany nanatoseanay ny nanaovana namanay Beritsa tamin'izany rehefa mba postile izy ho ministra, rehefa tsy tafapetraka izany toerana zany izy rabirabiana atao resaka be ny mitandazotra serasera, nefa le olona nge tsy hoe olona ohatra nefa mba olona pitolona ary tena pitolona ary niaritsy nangita anatin'ny fonja namoy zanaka mihitsy. Ka izy ireny raha ny tena mara tokony isy fampiantsoana, fampiresahana hoe ahoana na tonga tsy voaray dia inona tokony azo atao mahakasika azy, fa tsy sanatriavina enjena ny amin'ny tandazotra serasera any apresiana ny compte faiky amely azy. Zany zavatra zany dia tsy azo ekena raha hoe pitolona atao toe-tsaina ohatra zany ka tokony handray fanapahan-kevitra fitondram-panjakana ampiantso dia mifampiresaka fa tsy hoe sanatriavina hoe jerim-potsiny dia tsy asiana resaka ilay olona. Au contraire koa raha ny ankabeazana ny zareo tsy maty voalavo an-kiba manenjika n'ilay olona koa dia hitako hoe manimba zavatra zany zavatra zany. Ankoatra izay, endrin-javatra tsy azo andeferana ny vaovao miparitaka milaza fa misy fikasana amono ny filohan'ny fanavozana hoy ity mpanaraka raharam-pirenena. Efa nisy teto amin'ny firenena raha teo izany tamin'ny andron'ny kolonely Ratsimandrava ka tokony isy ny fandraisana fepetra entitra hoy ny fanamafisana. Engany mba hoe fifandrifin-javatra na hoe ayahy fa raha sanatriavina ka misy tokoa zany zavatra zany tena zavatra mamoa fady satria tena simba ny tontolo politika sy ny fanaovana politika eto amintsika, satria tsy politika fanasoavana firenena fa politika fifamonoana. Ary raha hoe ilikasa amono ny filoham-pirenena zany ge firenena mihitsy tiana ho simbaina. Tsarotra tsara angamba tamin'ny andron'ny ray aman-dreny kolonely Ratsimandrava nge tsy ny tombontsoa ambonin'ny firenena nge namono azy fa ny tombontsoan'olo bitsy aizatsika amin'izao ary minoa efa manenina ny olona nahafaty azy namono azy tamin'izany fotoana zany. Ka raha sanatriavina mbola zany misy aty aoriana za dia manentana ny vahoaka foana hoe aoka antsika mba samby ho saro-piaro ho an'ity firenena ity fa tsy sanatriavina ho tombotsoan'olombitsy no amoizana ny ainy filoham-panjakana. Tsy azo ekena zany ary tokony ho saro-piaro amin'izany ny vahoaka malagasy, indrindra tsy tokony ho amevanina zany fa tokony handray tandrify azy rehetrarehetra. Miankina amin'ny safidy ataon'ny tsirairay no avin'ny firenena ho hiatrany ny fanazavana. Safidy roa ihany no mipetraka eo anoloan'ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra manona ny tanjona apetraka ka na iroso amin'ny lalana mampisaraka sy mampidi-doza na anamafy ny fihavanana ho andry iorenan'ny firaisan-kina sy ny fandriam-pahalemana. Raha tena tia tanindrazana dia tsy ny fandravana no lalana fa ny fanorenana, tsy ny fifandrafiana no vaolana fa ny fampianoana ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Mbola hoarantsika eo ihany moa rehefa avy eo ny vaovao mahakasika an'izay resaka fikasana fifofona ny ain'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika izay fa ho any amin'ny fanehoan-kevitra vetivety hatrany isika tsy lara-pahamehana ny fandravana ireo androm-panjakana saingy ilaina ny fifantohana eo amin'ny tanora sy ny fitondrana iainoana ny feon'ireo tanora fa indrindra ny anomezana sehatra azy ireo hoy ny solom-bavam-bahoaka voafidy atao Tsirono Mandidy. Manome vana ny tanora raha teo ny politika ankapobeny ny fanjakana raha ny fanazavana. Tato-baovao ny Narcisse Karazafy, sary sy ndratsariny Mathieu Princy. Mitodika amin'ny fanavaozana ny tanjona apetraka Rita taratra izany tamin'ny fanolorana ny politika ankapobeny fanjakana, voafaritra tsara ny fandaharana asa sy ny fehim-potoana natanterahana izany ary voninanuana izany fanavaozana izany ireo solombavam-bahoaka. Alohantsika mahazo ny vaovao marina. Zay ny targetranay moa zany dia ny hoe mijery miabo hatranintsika, mijery miabo tsika, mijery hoe
mivoana amin'ilay tanjona sa tsy mivoana raha ny programa napetraka teo any dia mandeha miroso makanitsika misy paikady mazava tsara misy fepotona mazava tsara napetraka ary zahay ato amin'ny anteny meram-pirenena zahay solombavam-bahoaka zany dia tsy zahay mihitsy no vato manoharina irosoditsika ao anatin'izany fanavozana zany fa mahandrom-panjakana mpanao lalàna sy mpanara-maso ny asan'ny mpanatanteraka dia manampy mijery zany zay hoe inona no anjara brikinay anteny meram-pirenena. Manohitra ny lalam-pandrenana ny fandravana ny anteny meram-pirenena saingy tsy mampaninona ireo solombavam-bahoaka raha toa ka ao aorian'ny Fikônandoha no ametrahana ny assemblée constituante raha izay no teny irana ao anatin'ny Fikônandoha amin'ny pirenena. Ahoana moa zany no everantsika hoe ny anajanonana na andravana zany rafitra zany raha mbola misy varomangatsika misy adidy lehibe ary misy anjara briky tokony hoentiny ahafahantsika miroso ao anatin'izany fanavozana ny tanjony fanavozana zany ka zay ngamba ny havatra tiako ampitaina ary ho antsika tanora ho anareo tanora indrindraindrindra za manokana dia mananjanaka GNZ ao an-trano fantatro tsara ny marary anareo tanora fantatra iray aman-dreny zany ary mety tsy tovizako hevitra amin'ireo zanako kanefa kosana ny filazany amiko hoe zao ny zavatra manahirana anay tanora amin'izao fotoana zao zay GNZ dia mihaino an'izany zay ary matsapa tokoa fa misy zavatra tokony ary tsy maintsy hovaintsika tsy maintsy avaozitsika eto amin'ny firenena. Na mafisiny ity solombavam-bahoaka ity fa lahara-pameana ny fihainonany feon'ny tanora indrindra ny GNZ misokatra ny varavarana amin'ny fifampiresahana nakasitraka ny fanokafana ny oniversité any Bonglava moa ity olom-boafidy ity oniversité izay sehatra iray hanomezana lanja ny tanora. Vaovao makasika ny fitantanana ny tanàna Antananarivo renivohitra kosa dia voatendry OPDS Antananarivo renivohitra iralambo manana feno araka ny didim-pitondrana navoaka ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana androany alarobia fa 5 ny volana aprily 2024. Ny tenan'izay solombavam-bahoaka Antananarivo boriboritany fahatelo amin'ny anarany Antokotoko Madagasikara mialohan'izao fanendrena azy izao. Ankoatry ny mahasolombavam-bahoaka any Iralambo manana feno anisan'ireo sehatra ny seharany, ny sehatry ny serasera, ny indostria raramba iny ary ny kolotsaina tao amin'ny voanera nisy azy teo anivony anteny meram-pirenena. Ankoatry ny fanendrena any Iralambo manana feno OPDS dia notendrena ho filoha-lefitra voalohany ihany koa Iralay Arson Nirina Hatery ary filoha-lefitra faharoa Irenavson ny Ery Mananjara. Ratsaivina efa namoaka didy ny filakevi-panjakana ny 10 Marsa lasa teo nanafona ny vato azon'ny Ramanantso Arlala ben'ny tanàna teo aloha nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna no tanterahina ny taona 2024 taorin'ireo fitoriana ny amin'ny endrika alabato nandritra ny fifidianana. Raha Johnson Zaratina fifinaritra izay lefitra voalohany ben'ny tanàna taorin'izay no nitantana vonjomaika ny tanàna Antananarivo nanomboka ny voalohany volana aprily lasa teo ka izao namoahana mpitantana vaovao izao. Fa tena misy ny fikasana ifofo ny ainy filohan'ny fanavozana sy ny vadiny raha ny fanamafisany taleny serasera ao amin'ny fiadidina ny fanavozana. Drone termika miisa 5 no nisidina teo ambonin'ny tranon'ny filohan'ny fanavozana teny Ivandry raha ny fanazavana ihany. Fitaovana natao itsokolovana sy anangonana vaovao mikasika ny olona tiana itsokolovana ny drone termika raha ny fanazavana. Efa mandeha ny fanadiadina amin'izao fotoana izao. Narcisy Karazafy sy Mathieu Princy no mitatitra ny antsipriany izay. Tsy honohony ny fifofona ny ainy filohan'ny fanavaozana ny kolonely Mikael Randrenirina sy ny vadiny ho ny fanamafisana avy amin'ny taleny serasera ny fiadidina ny fanavaozana ny Republikan'i Madagasikara ary Laurent Radjason androany teny Ivandry nahitana drone termika miisa 5 nanidina teny ambonin'ny trano fonenan'ny filohan'ny fanavaozana. Tsy karazana drone de guerre no hitan'ny système anti-drone kanefa koa tsy drone tsotra raha ny valin'ny fanadiadiana natao. Tanjon'ireo nandefa ireo drone ny amantarana anisan'ny olona tao an-tranon'ny filohan'ny fanavaozana ary fikasana ifofony eny. Ireo fitaovana ireo izay afaka mamantatra ny hafanan'ny vatana sy ny fihetsiky ny olona ka heverina fa natao hanangonana vaovao mialohan'ny hetsika lehibe kasaina atao hoy ny fanamafisana. Manana rafitra anti-drone ny toerana ka izay no nafahana nahitana izany mialoha raha ny fanazavana ihany.
io zavatra nitranga zany tamin'ny latsinainy alina na adiny alina ifoa latsinainy baraina io dia vao maika manamarina dia teny filotarizy mitondra basy izy naverina kely tena dia tena misy mitady aningotra mihitsy ny ain'le filoha matoa efa manao filazanina reconnaissance mijery ny toerana amin'ny alalan'le drone na termika mijery en détail mihitsy mijery techniquement mihitsy dia mbola mikendry anao an'izay Antondro lehibe no heverina ho mety nanosika ity fandrahonana ity dia niresaka tombontsoa ara-toekarena sy iraisam-pirenena voakitika no ny fanapahan-kevitra momba ny amehana ara-angovo sy ny tsy fanarahana ny ajustement automatique des prix any solika izay mety manelingelina tombontsoa lehibe eto an-toerana sy any ivelany satria misy tombony goavana lalaovina ao ambadika ireo sehatra ireo. Mbola mety ho antony fikasana ifofony any filohan'ny fanavaozana ihany koa ny fivoahan'ny tatitra nataon'ny fitsarana momba ny compte na ny cour de compte no ny torana no didiny tsy maintsy atao ho hiatran'ny fanazavana. Fa rehefa tonga indray fotoana hoe vahoaka mety zay any ditenen'io rehefa raisy le décision io zany dans le cadre ny état d'urgence énergétique dia ory vahoaka anafatra solika indray tsika avany akady lalapotsy dia teneniko ety zay fa tsy any omanina tsony tsy any amin'ireo le moyen d'obtenir officiellement rehefa misy information officielle décision officielle miboaka momba zay. Ankoatra ny fahitana ny fitaovana na ampiasaina ny tsokolovana ny trano fonenan'ny filohampanjakana dia nisy ihany koa ny angom-baovao azo avy amin'ny alalan'ny renseignements généraux milaza fa misy mikasa andoro ny lapany antenmeram-pirenena eny Tsimbazaza amin'ny asabotsy avy izao ary efa misy fizaram-bola mandeha eny amin'ny toerana maromaro toy ny eny Ambohipo sy Akatso ihany ny fanazavana. Metsiketika anoany ty vaovao renseignements généraux ty misy mikendry andora ny assemblée nationale la misabotsy io moa zany hoe io zany misy tena zakany zalahy mihitsy mivavonony amin'io io dia aloha rangady vonany mihitsy amin'ny sabotsy dia hoe fa misy fizaram-bola eny ambany tanàna eny eny Ambohipo ary Akatso eny dia zalaiko aminareo zay zany miteny zay partager na partager io une partie ny renseignements généraux mba fantatra ny be sy maro mbola misy an'izany koa Hatreto mbola anaty fanadihadiana tanteraka ny tompon'andraikitra kady andrasana ny fivoaran-draharaha. Fa mampitandrina ny fikasanam-bolokorontana eto amin'ny firenena ny teo anivo ny hery fiarovana sy ny filaminana ny tolakandro teo raha nanao fanambarana Mitona rehetra anaraka ny lamina izorana any amin'ny fikonan-doam-pirenena izay efatra mipetraky ny fanjakana izy ireo. Miantso ny mpitandro ny filaminana ihany koa izy ireo mba anaraka ny fitsipika izay ifampifeza ny samy tafika ny antsiprian'izay eo amin'ny reratsary ny tahiriny ainy. Misy ny fanirina anovany zavamisy eto amin'ny firenena ho an'ireo tanora sy ny olom-pirenena hoy ny hery fiarovana. Tsapa ihany koa anefa fa misy olona manam-piniavana ambolo-korontana eto Madagasikara ka tsy azo ekena velively hoy ny fanamafisana. Manoloana ireo manao antso ny hery fiarovana ma ampizotra ampilaminana ny fanehoan-kevitra sy ny fikonan-doam-pirenena. Manoloana ny toedrarah ankehitriny dia tsapa fa manam-panindrina ny tondra fanavaozana ny tanora sy ny olon-tsotra sivily sy ny mpitandro filaminana amin'ny alalan'ireo afatra ny fanesy tatoato. Tsapa ihany koa fa misy ny finiavana hanakorontana ny fiainam-pirenena sy handrodana ireo androm-panjakana efa mijoro amin'izao fotoana izao. Tsikaritra fa misy ny fivoizana, hevitra mampisarabazana sy manohitohina ny fiandrianam-pirenena sy ny firaisan-kina-pirenena. Iaraha mahita fa ampiasaina ho amin'ny tanjona, ho amin'izany tanjona izany ny tambazotra serasera na mivantana na ankolaka. Noho ireo anton'ireo izahay hery fiarovana sy filaminana dia miantso ny rehetra ho amin'ny fitoniana ka hanaja ny lamina efa napetraka mba hizotra tsakany sy andavana ny fikonan-doam-pirenena sy ny dingana rehetra mifanaraka amin'izany. Miantso ireo manam-pikasana
amboly korotana mba hampitsahatra izany tetizatsy rehetra izany. Mitaona izay te haneho hevitra haneho izany ampilaminana. Mampirisika ny rehetra ihany koa izahay amin'ny fifanantonana sy ny fifanakalozana ao anatin'ny fifanajana tanteraka. Misy ihany koa ny afatra manokana nomena ny mpitandro filaminana. Misy ny fitsipika mifehy. Tsy natao fitaovana hitadiavana seza na ivoizan-kevitra ny mahampitandro filaminana hoy ny fanamafisana. Ho an'ny mpitandro ny filaminana manokana, ny mpitandro ny filaminana dia manaja lalandava ny lalàna velona, ny androm-panjakana ary ny fandaminana ao anatiny. Ny hery fiarovana sy filaminana dia tsy sehatra na fitaovana ara-politika ivoizan-kevitra hitadiavana seza na tombotsoa manokana. Samy manana ny lalàna sy fitsipika anaty mifehy azy ireo ny hery fiarovana sy filaminana dia ny fanajana ny rafitra an-tanatohatra, manana ny sotoavina mampiavaka azy izy ireo, dia ny fizokiana sy ny fanajana ao anatin'ny piraiandiany ka ny fitandrona ireo no antoka mahiray tsy mivaky azy ireo. Tsy fotoana ny fizarazarana sy fisarambazana izao ka miantso ny rehetra hiara-mientana ho amin'ny firindrany fiarahamonina ho fampandrosoana ny firenena. Vao makasika ny zavatra antranga tany Voemara Kosay indray dia manameloka tanteraka ny fihetsika feno fanakorontanana ny filaminam-bahoaka niseho tany Voemara ny sina fandorana birao polisy pirenena sy ny fisamborana ny komisera lefitra any antoerana ny tale general ny polisy pirenena. Manome toky moa ny tena ny fahaiaro hatrany ny vahoaka sy ny fananany manoloana izao zava-misy izao. Tato vaovao ny Narcisse Karazafy, sary sy ndratsariny Mathieu Prince. Fanohitoinana ny filaminam-bahoaka ny zava-misy tany Voemara dia ny fandorana ny birao komisaria ao antoerana ho ny tale general ny polisy pirenena androany tsy azo ekena ny herisetra ny fitsaram-bahoaka ary ny fanafiana ny birao komisaria toy ny tranga tao Voemara no ny fanamafisana izy ny fanenjehana ara-pitsarana manoloana ny zava-tranga tany antoerana raha ny fanazavana ihany. Nandeha ny antso famezantanana niaraka tamin'ny fokon'olona tratra somatsara ilay moto sy ilay olona na iahina na vandoza na faty sy ny sambotra an'ilay nangalatra an'ilay moto. Manoloana an'izany herisetra sy von'olona zany nefa dia tsy pihana mazava tsara fa ny zavatra nitranga taorinany zay zava-nitranga tany Voemara zay. Eto zay dia manamafy, tena manamafy fa tsy azo ekena velively ny herisetra, ny fitsaram-bahoaka, ny fihetsika miopapana toy ilay nitranga tany Voemara. Andraindraikitra amin'ny polisy pirenena ary tena manameloka tanteraka ireo fihetsika fa indrindra ny fikasana notohana ny mpitandro filaminana izay efa mafoy ny ainy andro manalina, tsy mandry andro, tsy mandry alina. Raha tsy ahivina ho omaly talata 7 aprily 2024 tonga tao amin'ny komisaria tao Voemara ny vahoaka ny takony amoahana sy anaovana fitsaram-bahoaka ny olona iray voasambotra voalaza fa namolin'olona tany Manambery tsy tao intsony anefa io olona nosamborina io fa nalefa tany sambafa raha ny vaovao akana tonga ireo fokon'olona nandory ny komisaria tsy nijanona teo fa nisy polisy iray nosamborina ireo fokon'olona nokasaina ao atao takalo ny ilay olona nosamborina ihany koa mitantara zava-mitranga ny ben'ny tanàna any antoerana. Nandriandraikitry ny mpitandro filaminana ary za masahy mivolagna fa anisany asa ratsy izay vitan'olo nalaky nahitana vokatra tamin'ny fikarohana azy raha ity hitranga ity. Izy nambarako zegny nisy ny fanaisana andraikitra na tamin'ny mpitandro filaminana na tamin'ny fitondram-panjakana. Ataoko hoe natonga zegny fandoroana zegny tary araka ny fahitana azy fa na zegny na tsy zegny olo araiky atsika satria commune voisine fa ila Bodirindrigny zegny i Voemara tapin-tanàna commune urbaine Voemara sy ny commune rurale Nampontra dia magnentana ny tegnanay ikeko ary za miondriky amin'ilay vata mangatsiaka marary loatra eky ny very havana aza digna nefa fa tany tandalana i Madagasikara.
Manameloka tanteraka ny herisetra natao tamin'ireo mpitandro ny filaminana ny syndicat ny polisy pirenena manao antso amin'ny ministera ny fitsarana izy ireo mba handray andraikitra aingana manoloana ny zavamisy miantso ireo mpiaro ny zon'olombelona ihany koa ny syndicat mba hanara-maso sy hitaky ny fampiarana ny lalàna amin'ireo rehetra voakasika amin'ny tirara ity ny fizotry ny fanadiadiana ihany no amantarana hoe izany meloka na tsy raha ny fantatra efa ela no nanao rappel à l'ordre ho an'ireo polisy pirenena mety ny OPEF ny syndicat ny polisy pirenena. Tsika zany efa napetraka araka ny fanazavana misy ny tompona ndraiky mpanjakana zany indrindrandrindra ny ministère sécurité publique miandraikitra ny resaka fanadiadiana na côté ny vahoaka na côté ny polisy apetraka tsika ngambany zay fanadiadiana zay aloha andeha eo vao ahitantsika hoe inona sy inona daholo iza no mety ho fototra na tonga andre zavatra reny fa mbola tsy misy zavatra aloha azonay ambara-meloa zany mahakasika an'izay fanetanana ny polisy indray dia efa mandeha ary efa natao foana hatram'izay vao aingantsika nanao ny assise raha mahita angam'izay misy tanteraka ny fanetanana sy ny rappel à l'ordre raha io zavatra io dia hita fa mitandrina tanteraka ny polisy amin'izao fotoana zao tena manao ny asany ankitsiposy ampitiavana. Manoloana io trango io dia manao antso avy amin'ny vahoaka malagasy ny polisy pirenena ho tony ary mampanantena ny rosoana faran'izay aingana amin'ny fanadiadiana mahakasika ny zavan-tranga atao voemara. Fa ny 12 aprily lasa teo no nisamborana ny Erzo sy ireo namany telo hafa raha ny fampitam-baovao avy amin'ny polisy pirenena. Nanaraka ny lalàna ny fomba fanadiadiana rehetra natao Katsimarina ny fivoizana vaovao diso eny anivon'ny tambajotra hoy ny tale général ny polisy pirenena. Narcisy Karazafy sy Mathieu Prince Atrandry no nitatitra ny Antsipriana izay. Misa efatra ireo tanora natao fanadiadiana teny am-Bourgade misana ny Elkoabe Vavanosy ary efa nalefanody ny rora ny vaovao napitay ny tale général ny polisy pirenena ny contrôleur général de police Tsaramonina Ravony Jean-Victor Androany nambarany fa mbola tazony natao fanadiadiana lalina koa sy Erzo sy Nomena atao anaty fanajana ny zon'olombelona tanteraka no nanatanterahana ny fanadiadiana raha ny fanazavana ary tsy nisy ny fikasiany tanana. Taorina ny fanadiadiana dia nalefanody ny anankiroa ary mbola isy dingana manaraka ho toy ny fanadiadiana no nitranga-pahasalamana zay tsy nifandraika velively araka napitain'ireo panely vaovao tsy marina fa nisy fikasihan-tanana natao tamin'izy ireo. Fahatelo, mbola misy kosa ireo olona hafa zay mbola voatazonao fa noho ny tsy ambaratelo mifehy fanadiadiana haitsika loatra fa zany ny procédure zay voafaritra ao anatin'ny paika atuelko ny code de procédure pénale dia mbola misy ny tsy ambaratelo amin'ny fanadiadiana tsy afaka amboraka ato avokoa fa mbola voatazonao Erzo sy Nomena zay mbola anaovana fanadiadiana lalina sy mba isiny fanenjehana maro-potitra tanteraka dia mbola ao izy mirahalahy reo. Raha ny fanazavany mpisolivavany ireo tanora omaly dia tsy afaka nanatrika ny fakanambavany an'ireo voaroa ireo ny mpisolivava na ratry Nomena raha ny fanamafisana ka efa eo ampandiniana ny firosoana amin'ny dingana izany mpitsabo azy ireo ny mpisolivava mpikambana ao anatin'ny fikambanana mpiarony zon'olombelona ONDH Nomena izay no samborina no izy niarantady any miora niaraka tamin'ny dina vadiny ny alahady teo manamafy ny mpisolivava ny mazava-dehibe ny fanajana ny fitsipiky ny présomption d'innocence mandritra ny fanadiadiana. Ny Nomena manokana zany no natrehanay teo ny fanadiadiana manaraka izany nametraka izay taratasy na fanamarinana fa mpiaro any miora sy ny vadiny zay atao hoe dina dia rehefa tamin'ny fito sasany arivo zay no maly vao niala teo dia nandeha ihany ny enquête dia izay le tenenanay anaovanay antsoavy foana hoe alao ajaina ilay zony mpiaro ao anatin'ilay procédure mandeha satria izay ihany moa zany no azonay tenenina hatreto mbola tsy nahazo ny antsipirian'ny dossier izahay ary zoanay niakan'izany ary hitaky an'izany eo anivon'ny polisy. Notsipiny tale général ny polisy pirenena moa fa tsy vokatry ny fanadiadiana natao azy no namparary any miora araka ny vaovao ininona voiziny eny anivon'ny tambazotra hatramin'ny ariva teo dia mbola mitoy ny fakanambavana ny Erzo sy Nomena raha ny vaovao voaray hatrany. Fa manjavozavo hoan'ny olo-pirenena ny sehatra politika eto amin'ny firenena no ny tsy fametrahana tanjona mazava avy amin'ny mpisehatra hoy ny pastora Rabaromanana Hermandimby. Zava-dehibe nefa ny fandraisana anjara amin'ny raharam-pirenena indrindra ho an'ireo tanora.
na izany aza tsy tokony ailika ireo mpanao politika vokotra kefa ny tanora fa tokony ifanampy sy ifanometanana anavotana ny firenena. Narcisy Karazafy sy Mathieu Prince Atrany sy no mitatitra ny Antsipri ambavao. Tanora trano no loha laharana tamin'ireo hetsika lehibe teto amin'ny firenena toy ny tamin'ny taona 27,700 raiky amin'ny 7,700 roa sy roa arivo ary 7 sy roa arivo hatreto anefa mbola tsy hita mazava ny tena fiovana nentin'ireo tolona ireo ateo amin'ny fiainan'ny firenena. Araka izany dia tsy ny mahatanora no zava-dehibe amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena fa ny fahafahana mitarika amin'ny fomba mahomby ka mametraka mazava ny laharam-pahamehana ho an'ny firenena ho ny fanehoan-kevitry ny pastora Rabarimanana andraikitry ny olona manana traikefa sy fahamatorana ny fitondrana ny raharaham-pirenena ho ny fanazavana na izany azy anefa manana anjara toerana lehibe amin'ny fanolorana hevitra sy ny fanavaozana fomba fisainana ny tanora. Tamin'ny 2009 hoany ka tanora no filoham-pirenena tamin'izany fa nakaizitsika no zany tsy ny mahatanora sy ny tsy mahatanora ny zava-dehibe fa le fomba fitariana fiainana ametrahana hoe inona ny laharam-pahamehana amin'ity Madagasikara ity. Raha izao zavatra zao moa dia te ho any amin'le tanora isika tanora daholo ny zavatra rehetra dia anilika ny antitra ve tsy ny fitondrana raharaham-pirenena tompoko dia anjarany manana traikefa anjarany olona lehibe fa tsy anjarany tanora fa ny tanora misaina ilaina zany ny tanora manolo-kevitra ilaina zany ary tsy tokony atao tsinotsinona fa ny tena fitondrana raharaha ny lehibe tompoko lehibe ihany dia aleo samy maka ny toerany samy manao ny asany. Hatramin'azahoana ny fahaleovantena ny taona 1700 no nakaty dia mbola tsy nahavita nanapaka ny tadipotrany tamin'ny la Frantsa sy Madagasikara ka mahatonga ireo mpitondra ny fandimby ho sahirana amin'ny fametrahana politika mazava sy mahaleo tena amin'izao fotoan'izao. Sarotra ny mamantatra ny marina eo amin'ny sehatra ny politika eto amin'ny firenena ho ihany ny fanazavana satria miovaova matetika ny loko politika sy ny firehekevitra vokatr'izany dia sahirana ny olom-pirenena amin'ny fahatakarana ny tanjon'ireo mpanao politika sy ny fomba hitantana ny raharaham-pirenena. Hatramin'ny taona 80 zany tsika dia mbola tsy nanapaka tadipotra ny atao hoe fifandraisana amin'ny frantsay hatramin'izao dia io sika mikofokofoka mafy io ho tapahana sy tsy ho tapahana aiza ny lalana aiza ny lalakizorana dia sahirana na amin'ny filoham-pirenentsika ro sahirana mafy satria aiza zany ny tena sina ny tongotra zao aiza ny tena lalakombana zao miatsy maneno miatsy ny tabataba miatsy be resaka miatsy ty azo toerana valiteny tsotra ho anay mpitondra fivavahana apetraho amin'ny tompo Andriamanitra ny fiainan'ny firenena fizy ny mahalala azy zay ihany ndao hivavaka ndao hibebaka ndao hifamela heloka fa zay no navitra nyity firenena malagasy ity. Ilaina ny mampiditra bebe kokoa ny finoana sy ny fiatrehana an'Andriamanitra amin'ny fitantanana ny firenena satria izy rery no afaka mitondra vahaolana maharitra manoloana ireo olana hatrehana ho ihany ny fanamafisana. Vao ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny foibe ny fiofanana arakasana ny centre de formation professionnelle teny Ampasapito ny tetikasa fanofanana tanora amin'ny sehatry ny numerika. Ity tetikasa ity izay iarahany ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ka toana ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ireo mpampiasa teny frantsay na ny OIF rindratsary ny Tairena no hitaterana izay vaovao izay. Tanora malagasy manodidina ny arivo eo anelanelany 20 hatramin'ny 5 taona no hisitraka ny fandaharana asa hanomezana fahaiza-manao vaovao mifanaraka amin'ny filan'ny tsenana asa ho an'ny tanora malagasy ankehitriny no marian'ny ministra ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa fa omena lanja manokana ny fandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ity andiany voalohany ity dia mahatratra 700 ny tovavy izany hoe 170 amin'ny mpiofana 130 voafantina. Rehefa tsy ampy ny teknisianina eto Madagasikara dia banga ny fampandrosoana mandehita ny fampandrosoana eto Madagasikara raha tsy manofana teknisianina maro betsika eto Madagasikara ary izay ny defi apetraky ny fanjakana izay tarehan'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika eto Madagasikara sy ny premier ministre sy ny gouvernement manontolo mba isian'izay fananana asa zay na hoe création d'emploi zay dia ity ministère ity zany anisany defi izay apetrana zany izay ho apetrakintsika
mba ho fampirepona zay fanofanana sy fanodonana ny resaka asa zay dia anisana zany zao zay fanofanana an'ireo ampanofana tao anatin'izay ary eo koa zany zao dia hiditra amina arivo tanorintsika zay iofana momba ny marketing digital, ny développement na web ary ny développement de mobile zany hoe tsy maintsy maharaka ny teknôlôjia zany ny tanorantsika ary manaraka zay fanafana zay dia misy koa ny fitaovana zay ao azo zany ao anatin'izay avan'ireo mpamatsy vola mpiara miambinantoka ary ny ministre koa zany dia mesaka mitady ny lalana rehetra ahafahany mpamatsy vola zany manampy antsika ary eo koa ny budget moa zany zay izahana ho ampiakarina amin'ity satria betsaka ny filana eto amin'ny firenena amin'ny resaka amin'izay hoe fanofanana ny resaka asa zany ary ty enseignement technique ty zany dia anisany fanotra ray lehibe hoentsika mampandroso any Madagasikara. Hitantsika fa hatramin'izay na ministrana izay sy ireo mpiara-miasa dia maro mpiara-miambinantoka zay noresina lahatra ary misy efa tonga dia resy lahatra hoe anampy ary hitantsika fa maromaro ihany sady zay ny fanampiana sy ny fanana sy ny fanofanana azontsika mbola maro no avy manomboka amin'iny herinandro io zany zay efa niresaka taminay ka hiara hidinika zany ho fanampiana ity ministère de l'enseignement technique sy ny formation professionnalité. Ahitana seratra telo lehibe ny fiofanana dia ny digital marketing, ny développement application mobile ary ny développement web. Tanjon'ny ministera ny ahafahan'ny tanora mamorona asa avetrany fa tsy andeha hitady asa etsero intsony raha ny fanazavana. Mba hoe tonga dia hiasa ireo tanora ireo ary manana an'izay hoe esprit entrepreneurial zay zany ny tanora malagasy zany hoe anasaina tia karokaroka ka tonga dia anangana orinasa ho an'ny tenany izy na atelier ho anazy ao anatin'izay dia tsy maintsy atao fanizan-dalana amin'izay zany ny fanofanana ary mifanaraka ny zava-misy ao amin'ny faritra ny fanofanana zay mena zany hoe inona ny zava-misy any amin'ny faritra zay misy an'le tanorantsika dia ampafandraikigatina amin'izay zany le fanofanana dia ohatr'izay koa ny fitaovana mba fitaovana manaraka ny fenitra zany no ilaina ohatra hoe raha tena hoe mpamomokatra izy amin'ny resaka agricole dia resaka fitaovana amin'ny resaka fambokarana amin'ny raha agricole zany na fambolena no atao amin'izay fanofanana sy ny équipement sy ilaina zany ao anatin'izay rehetra zay ny zavatra ho atao amin'ny tanora rehetra zany eto Madagasikara dia tsy hoe rehefa mavita fianarana manana diplôme na certificat dia hoe hitady asa any amin'ny zone na hitra mpanjakana daholo voafetry reny na hiasa aman'olona fa hoe amorona asa ho anazy. Avokatry ny fiara-miasa ny Organisation Internationale de la Francophonie na ny OIF sy ny Ministera ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana Arakas ny tetikasa Déclic akoatra izay moa dia nisy ihany koa ny fifanankalozan-kevitra nataon'ny ministera tamin'ireo mpampiofana ary ireo mpandraraha tao amin'ny lycée teknika LTP sy ny CFP tetsy Ampasapito. Voinanivo ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana kosa indray dia saika anatana fiakarana ny fidiram-bola enanivon'ny komina manodidina Antananarivo renivohitra tato anatiny telo volana voalohany tamin'ny ity taona ity raha ny fanadiadiana. Mbola saika nihitra tamin'ny taona 2024 nefa notakina amin'izao fotoana taonany 2024 izao raha ny fanazavan'ireo ben'ny tanàna. Ho an'ny komina Tanjombato manokana dia nisy ny paikady napetraka enanivon'ny fokotandry mba amporisiana ny vahoaka mba andoetra riratsara ny tahiriny. Feziny lalàna fototra roa lehibe ny fitantanana sy ny fitakina etra eto Madagasikara dia ny Code Général des Impôts sy ny Code des Procédures Fiscales. Ireo no mamatra ny fomba fikajiana sy ny fanangonana ny etra ary indrindra ny fepotona ahafahan'ny fanjakana na ny komuna mitaky izany. Misy fepotona voafetra antsoina hoe prescription amin'ny fitakina ny etra. Azo atao mandritra ny 3 taona manomboka amin'ny farany taona tokony andoavana azy ny fitakina ny etra. Misy fahatarana 2 taona ny fitakina ny etra eto amintsika noho ny antony araka ny lalàna sy ny zavamisy enanivon'ny komuna. Ho an'ny taona 2024 teo dia mbola ny etra tamin'ny taona 2023 sy ny 2024 notakina enanivon'ny komuna satria ny etra tamin'ny taona 2023 dia nanomboka ny saina tamin'ny 3 Desambra 2023 ka raha ny fepotona 3 taona dia tokony ifarana ny 3 Desambra 2023 izany
raha ny fanazavana 2023 no efa lasa daholo zany le rôle fitakina dia ao anatin'ny famolavolana zay a le famoahana an'le arire zany zay tsy voaloha 2021 22 sy 23 ho relancena indray anaovana an'izay le fampidiran-ketra zay ho an'ny etra 2024 moa iny a dia mbola eo anivon'ny centre fiscal manomana azy a raha vaovao eny dia vao mpamolavolana zareo ngamba mety vaovao raitsoela zay rôle zay ahafahana mitsinjara azy eny anivon'le tokatrano tsirairay avy tokony andohetra ny fidiram-bola aloha zany a dia mbola miaina tanteraka amin'ireo le ressource propre ny commune zany zany hoe ireo le vola miditra amin'ny fanorenana trano ny vola miditra amin'le fanaovan-draha isan-karazany anivon'ny commune misy ihany moa zany ny impôt sur les impôt synthétique zay efa miditra ny volana janoary teo fa ny ankoatran'izay moa zany dia ny vola tena etra mivantana ampidirin'ny commune no mameno kitapom-bola ahafahana midina amin'izao. Isan'ny mahatonga ny olo-pirenena malaina andohetra ny tsy fahitan'ny asa mivaingana eny anivon'ny fokotany misy azy na ilay atao hoe tamberina andraikitra raha ny fanadiadiana ihany ialana amin'ny toe-zavatra io dia paikady napetraka ny fizakantena amin'ny fitantanana na ny gestion autonome mijanona eny anivon'ny fokotany arak'izany ny etra alohan'ny mponina ka amin'ny alalan'ny etra ao amin'ny fokotany misy azy no hanaovana fotodrafitrasa ao amin'ilay fokotany raha ny fanazavana. Ny volan'ny fokotany iray amin'ny alalan'ny etra dia mijanona ho an'ny fokotany iray dia izay no anisany any an-tanana ny vahoaka mba hisian'ny fampandrosoana tsy ny volan'ny fokotany anankiray no hanaovana asany amin'ny fokotany iray fa ny volan'ny fokotany hoe araka ny faharisian'ny mponina mandrotsaka ny etra no ahafahana mampandroso koa ny fokotany anankiray satria ahitsika tsara na dia tena hoe autonome raha ny commune dia eo koa ny fokotany satria rehefa mifampiresaka tamin'ny mponina ny tena dia nandray le mponina ndresaka hoe izay terenareo andohetra nefa tsy mahazo fotodrafitrasa dia izay indrindra nametrahana izay stratégie izay hoe ny volan'ny fokotany anankiray dia tena mijanona ho azy ahafahana mampandroso lay fokotany anankiray koa amin'izay koa matsapa n'ilay vahoaka le tamberina ndraikitra hoe rehefa miazakazaka izy ny mandola etra dia hisitraka ihany koa zany tamberina ndraikitra amin'ny fokotany misy anazy mba tsy ho tonga any amin'ny fokotany hafa ny volan'ny fokotany anankiray. Mikasika ny fidiram-bola ho an'ny commune mandritra ny telo volana voalohany tamin'ny titona ity dia saika nahitana fitombony hatrany amin'ny 500 ny vola miditra atreto raha ny fanazavana ireo ben'ny tanàna izay nanamafy fa adidy fototra sy andraikitra iombonana ny fandoavan-ketra. Io manko no fandraisana anjara mivantana amin'ny fananganana commune sy firenena mandroso ka tokony ataony mpitantana araka ny tokony izy ny fitantanana izany raha ny fanazavana. Pejy finoana kosa indray dia notanteraina tany Tsoromandidy ny 8 sy 10 aprily 2024 lasa teo ny zaika be fiofana ny mpampianatra sekolela ady avy amin'ny Syrodapartany 7 eo anivony sany FJKM na ny fiangonan'ny Jesosy Kristy eto Madagasikara. Mpampianatra sekolela ady manodidina ny 8,000 no niatrika izany fiofanana izany. Nosafidina manokana ny lohahevitra nandritra izany mba tsy hitovy amin'ny fiofanana mahazatra fanao amin'ny fanomanana mpampianatra fa tena hifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny ary azo ampiarina avy hatrany. Ny antsipriana izay. Nandray ireo mpampianatra sekolela ady FJKM manerana ny Syrodapartany 7 nandritra ny atelona ny FJKM Ziona Tsirony Mandidy, ny FJKM Fahazavana Androtra ary ny FJKM Ziona Mangarivotra samy ao Tsirony Mandidy avokoa. Telo andro ny atrena fiofanana izay mikendry ny ampiroboroboana ny fampianarana sy ny fitoriana ny filazantsara. Nosafidina manokana ny lohahevitra nandritra izany mba tsy hitovy amin'ireo fiofanana mahazatra fanao amin'ny fanomanana mpampianatra fa tena hifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny ary azo ampiarina avy hatrany. Ny zavatra natao dia nanome fiofanana ho an'ny mpampianatra rehetra tsy ilay fiofanana izay mahazatra fanao any amin'ny fanomanana mpampianatra akozy fa tena lohahevitra manokana mihitsy izay nokendrena mba hisy fiantraikany mivantana amin'ny vanim-potoana iainana ankehitriny ary azo ampiarina hatrany. Arak'izany mitanjona kendrena ao anatin'le izy dia mba hialana amin'le hoe miofana mianatra miofana foana kanefa eo mifampiarana somary mitavozavoza fa amin'izao zany dia antenaina fa hisy vokatra avy hatrany ny amin'ny fitandremana izay misy azy tsirairay avy ny fiofanana izay niraisina
teto nosokafana tamin'ny alalan'ny fanimpom-pivavahany zany alarobia 20 aprily ary nitoy tamin'ny fiofanana voalohany mpampianatra sekoly lady valy arivo mahery no niatrika ny fiofanana netra ny 3 andro tany an-toerana niompana ny fampiofanana nandritra izany ny hoe sampana sekoly lady manamafy ny fitoriana filazantsara amin'ny ankizy mpampianatra sekoly lady mahay sy mananja ny fitsipika sy ny rafitra mifehy mpampianatra sekoly lady mahay mamorona fitaovana enti mampianatra ny andro faharoa kosa dia nivoy ny lohahevitra hafa mpampianatra sekoly lady mahatamana mpianatra mahalala ny mpianatra sy ny tontolony ary ny momba azy tsy jana fiofanana fotsiny zany fa takina amin'ireo mpampianatra na mpiaran'izany avy hatrany ny andrasana amin'ireo mpampianatra izany aorinan'izao dia araka ny fanilazaina teo hoe hamerina satria misy tahirikevitra any anatin'izy iny dia hamaky ny tahirikevitra ary hampiatra ny tahirikevitra iny avy hatrany amin'izay azo ampiarana azy eo anivon'ny fitandremana sy azy ny zava-misy matsy a izay lazaiko teo zay hoe matetika ny fiangonana dia malaza hoe mazoto mamontsy fiofanana manetsika fiofanana ary tsy mitsitsy mbola mankarena fa ampiarana an'ilay izy iny zany zao no andrasana ilay ampianatra andrasana amin'izy ireo satria fiangonana naniraka azy sy nodam-paritany naniraka azy tsy naniraka azy iofana fotsiny izy ireo mba hitondra vokatra ampiarana amin'ny toerana izay nandrahana azy taoriany 2 andro nanaovana ny fampiofanana no tanterahina tao amin'ny kianja maitso tsy rono manodidina ny zoma 10 aprily lasa teo ny famaranana navoaka tamin'ny fotoana ihany koa ny fanamiana vaovao hoento mampianatra ho an'ireo mpampianatra na vita fianarana loha hevitra no banjina tamin'ity zaika be ity ny hoe ary mahifabe amin'ny asan'ny tompo araka ny koritiana voalohany 15 sy ny hoe raiso ny tenin'andriamanitra ho sabatry ny fanahy efisiana 9 na ny 7 maresaka iraisam-pirenena mafana ny ady eo amin'ny Israel sy Iran miditra eo afovoany ny fandranana ny prime ministre israeliana Benjamin Netanyahu mahavita mampiseho hery ara-miaramila ny tenany saingy sahirana mamadika izany ho tombony sy ery ara-politika maharitra ho an'ny gouvernemanta izay tarindry ny antsipriana izay tsy mijaha mivoatra ny ady nandritra n'izay volana vitsy ny siany izay mitombo ny fifandonana eo amin'ny Israel sy Etats-Unis ary Iran indrindra tao aorian'ny fanafiana sy ireo valifaty samy hafa ny fanesy nampiasa fitaovam-piadiana mahery vaika i Israely niaraka tamin'ny fanohanan'ny Etats-Unis mba hanakana ny fandrahonana iraniana indrindra eo amin'ny lafin'ny fitaovam-piadiana sy ny fandaharan'asa nokleary tsy voafehy teo amin'ireo firenena telotonta nefa ny ady satria mifandrimbona amin'ny ady ireo vondrona mpiaradia amin'ny Iran toy ny Hezbollah any Liban ny Hamas any Gaza ny vadika ho ady mivelatra manerana amin'ny Moyen-Orient manontolo ny ady fa sy fifandonana mivantana eo amin'ireo firenena telo ireo ihany na dia nahavita nanao kesika ara-miaramila mahery vaika azy Netanyahu dia mihena ny fitokisan'ny vahoaka azy ao Israely maro ireo mahatsapa fa sy ampy ny paikady maharitra ary sy mazava ny tanjony ady mbola mijoro sy mamaly hatrany Iran hanika sy mazava sy voafatra ny ho fandresena ka mampiahiahy ny vahoaka Israeliana maro ireo mahatsapa fa sy ampy ny paikady maharitra ary sy mazava ny tanjony ady mbola mijoro sy mamaly hatrany Iran hanika sy mazava sy voafaritra ny ho fandresena ka mampiahiahy ny vahoaka Israeliana amin'ny lafiny stratezika milaza ny mpandinika fa mety hiteraka vokatra mifanohitra amin'ny tanjony Israely ny ady ary mety vao maika hanamafy ny herin'ny Iran sy ny fahafinonany raha mitohy ny fifandonana dia mety hanova tanteraka ny fifantanjahan-kery ao Moyen-Orient manambara sy mampiseho ity toetra raha ity fa sy mitovy ny fandresena ara-miaramila sy ny ara-politika afaka nandresy tamin'ny ady ara-tafika Israely saingy raha sy misy ny vahaolana maharitra sy mazava dia mety hovery amin'ny sehatra politika ny fitondrana Benyamin Netanyahu fataorian'ny fanafiana mahery vaika nataon'ny Rosiana dia nanamafy ny fiaraha-miasa ara-tafika amin'ny Allemagne ry zareo Ukrainiana nandritra izay ady mitohy teo amin'ny Rosia sy Ukraine izay dia tsy mitsambitombo ny fahavoazana amin'ireo faritra maro ao Ukraine ary mitombo ihany koa ireo maratra sy namoiny aindry vokatra izany ny antsipriana izay pendant que les yeux du monde miamafy ny toetra raha eo amin'ny Ukraine sy Russie na eny akanja izany na eo amin'ny sehatra ara-diplomatika hatramin'ny nanombohan'ny fanafiana Rosiana ny taona 2024 dia miankina betsaka amin'ny fanohanan'ireo firenena tandrefana Ukraine indrindra eo amin'ny lafin'ny fitaovam-piadiana sy ny fanohanana ara-miaramila
ao anatin'izany Allemagne izay isan'ireo mpiaradia lehibe ary manamafy ny fiarah-miasa tamin'ny alalan'ny fifanarahana vaovao mikendry ny hanasarana sy hanamafisana ny fitaovam-piadiana sy ny famokarana iombonana. Na izany aza maneho ny hamiafy ny zavamisy eny an-kianja ny zava-mitranga farany teo. Nisy ny fanafiana misesisesy nataon'ny tafika Rosiana tamin'ny alalan'ny drone sy balafomanga ka anisan'ny voamafy Kiev, Odessa sy ireo faritra maro hafa. Niteraka fahasimban'ireo foto-drafitrasa izany toy ireo mahakasika ny herinaratra tany amin'ny faritra sasany ary nisy ihany koa ny naratra sy ny namony ainy araka ny tatitra vonjomaika. Na dia teo aza nefa ny herin'ny fanafiana dia navita nandrava amin'ny apahany betsaka tamin'ny fitaovam-piadiana nalefan'ny Rosiana ny fiarovana anabakabaka Ukrainiana. Manamafy ireo zava-mitranga ireo fa mbola lavitra ny fifanarahany ady ary mbola mafy ny tsindry ataon'ny Rosia. Ho an'ny Allemagne sy ireo mpiaradia aminy dia toy ny fampiasehivana ity fanafiana ity fa ilaina hatrany ny fanohanana maharitra sy matanjaka ho an'ny Ukraine. Pourrait bien retrouver tapitra ny fampahalalam-baovao antsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana trano ireo namana mpanao gazety sy ny teknisianina niaraka nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao metraka ny soavatsara tompoko lahy sy tompoko vavy.